aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mizotra makany amin'ny fahalebiazan'ny Kristy ny mino. Mizotra makany amin'ny fahalebiazan'ny Kristy ny mino. Izany indray riavako no lohahevitra banjintsika anio. Hitantsika ato amin'ny Kolosianina toko voalohany, ny 9:20 hatramin'ny 7:20 izay mofinainantsika anio zany. Mizotra makany amin'ny fahalebiazan'ny Kristy ny mino. Eto amin'ity mofinaina ity, na ny bokin'ny Kolosianina manontolo dia mampiseho fa ny kristianina tany Kolosia dia maro no jentilisa no niova kristianina ka mbola nanana ny fombany mahajentilisa azy. Fa itsakilan'izay koa dia ambara fa ny voary manontolo mihitsy no tototry ny fahalovana sy ny fahotana, ka indro ampihavanina amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy izay voaomby teo amin'ny hazo fijaliana izao tontolo izao sy ny mino. Ambara fa io Kristy izay mampihavana ny olona amin'Andriamanitra io no manana ny voninahitra lehibe, tompony fiandrianana ary lehibe ambony zavatra rehetra. Ampanakekezina amin'ny fahalebiazan'io Kristy io arak'izany ny mino rehetra, ary ny fanatonany mino amin'io Kristy io no manala azy amin'ny fahotana, manaisitra azy amin'ny tsy fahamasinana arak'izay ambara ny 7:20 manao hoe 2:20 tao amin'ny tenany nofony tamin'ny fahafatesana mba hatolo no masina sady tsy hanatsiny amam-pondro eo anatrehany ny mino. Amin'ny alalan'i Kristy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana no hanamasinana ny mino. Ahoana ary no atao mba hampanatonana ny mino ho any amin'ny Kristy? Ahoana ny lalana hizorana mba hizotra makany amin'izany fahalebiazan'i Kristy izany ny mino? Dia hoy ny voalaza ny 7:20 ny tapany voalohany manao hoe: raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mafy orina sady tafatoetra ary tsy mety afindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazany tsara. Izany voambolana rehetra zany dia voambolana milaza amintsika fa ny antoka andraisan'ny mino ny fahamasinana dia izy tafatoetra ao amin'ny Kristy. Ambara eto avokoa ny voambolana milaza zany hoe tafatoetra zany, ao ny hoe maharitra amin'ny finoana, na hoe miditra lalindalina kokoa amin'ny finoana, na hoe miditra any anatiny amin'ny finoana. Eo ihany koa ny fampiasana ny voambolana hoe mafy orina, tsy mihetsika, mipetraka tsara amin'ny fipetrahana, tsy miozongozona fa miorina tsara. Ary eo ny fampiasana ny hoe tafatoetra sy ny hoe tsy mety afindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazany tsara. Tsy mifindrafindra etsy sy aroa fa miorina tsara na mifamatotra tsara amin'ny filazany tsara. Izany no lalana andraisan'ny mino ny fahamasinana ao amin'ny Kristy izay maty teo amin'ny hazo fijaliana. Riavako malala amin'ny tompo, asehon'izao tenin'Andriamanitra izao fa tsy maty foana Kristy izay nomboana teo amin'ny hazo fijaliana, fa te hanamasina ny manaradia azy rehetra izy. Ho anao izay mino, ho antsika kristianina indrindra
izany fanavotana sy fampihavanana tiany Kristy atao izany. Fa izay angatahana amintsika kosa dia ny mba hiorina tsara amin'ny filazantsara, tsy hiovaova finoana ny amin'ny filazantsara, tsy handroso mihemitra ny amin'ny filazantsara, fa hioripaka tsara, tsy ho voaozongozona ka tsy hanaiky ampitamolen'ny devoly, fa hiorina tsara amin'izay efa ninony ka tsy hiala, hifindra hiala amin'ny fanantenana ny amin'ny filazantsara. Ambara ry havana, raha somary toy izitsika ny toy an'ny vaky teny amin'ny andinin'ny 7:20, ny tanjon'ny apôstôly raha nanoratra ety epistily ity izy dia milaza fa i Kristy no toriana, ary izany no mahatonga azy mampianatra amin'ny fomba rehetra, satria ny tanjony dia mba hanolotra ny kristianina ho tanteraka ao amin'ny Kristy araka izay voalaza eo. Hoy izy manao hoe mba samy atolotra ho tanteraka ao amin'ny Kristy izy rehetra, ny mino izay anarina sy hitoriana ny filazantsara sy zaraina ny filazantsara sy ampianarina ny fahendrena rehetra, dia anatanterana izany mba ho tafatoetra tsara ao amin'ny tombo. Mandray sary ry havana, ny fananaran'ny soratra masina, mandraisana ny fampianaran'ny soratra masina ahatonga anao hitoetra sy hioripaka tsara ao amin'ny tombo. Dia Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Raha eo falo misaotra anao izay no ny fitiavanao sy ny famondram-ponao, indrindra nahatraranay ity andro anio ity indray nandrenesanay izany filazana tsara momba anao Jesosy Kristy nampiavana anay tamin'Andriamanitra izany. Misaotra anao izay Tompo, ary mitondra ny fiainanay sy ny hoavinay rehetra eo mba ny fahasoavanao. Taio sy ampaherezo izahay amin'ny fanomponanao. Taio ny fanompona raisin'ny kristianina tsiraray avy, isam-batan'olona amin'ny andraikitra izay nomenao azy reny tsiraray. Taionao Tompo, mba hioripaka tsara, tsy ho voazongozona amin'izay efa niantsonao azy, fa haharitra hatramin'ny farany amin'ny fanarahana anao. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany mivavaka izany. Amen.